mikasika ny masomboly dia mazava ho azy fa izay ny anantsika natao hoe fofifa fomba fikanona ny mikasika ny fambolena izay ao anatin'ny ministerin'ny famboly sy fompiana dia manao fikaroana ireo mikasika ny masomboly mifanaraka amin'ny toetrandro sy misy eto Madagasikara ary efa fotoana maro misy ny fofifa io tsy laza fotsiny aho ohatra hoe zao aloha ny faritra atsimo jerevana dia ho entamina indray ny vahoaka ny faritra atsimo amin'ny ambonina atao hoe soroko satria io zany ny everina fa mifaletama amin'ny toetrandro amin'ny faritra atsimo any ary anisan'ny foto-tsakafo olona fitany faritra atsimo ny soroko fa misy fotoana izy io andray étranger ny raha ny manaraka ny reportagety tamin'ny tapabolana dia misy natao hoe lancement de la semence ny mikasika ny hoe masomboly nataon'ny ministère tamin'ny tapabolana taon'ny Seneaga fampiasany AGR tamin'izay ny lazana fa hoe tsy maintsy tsara iny ny masomboly raha te hanana vokatra tsaratsika zany hoe tokony hanana qualité de semence tsika azotsika hoe qualité de productivité et qualité de production tsy maintsy misy zavatra zay ary ro semence ro masomboly ro ary telefitesyalonya dia mifanaraka tsara amin'ny toetany raha resaka semence tsy maintsy mijerina ny toetany ary mijery koa ny toetrandro miaraka ho tsy afa-misaraka ary atsoatso zao fa voalepolo zareko amintsika dia isy laboratoire ny sol izay ahorona eto amintsika izay anampy betabe amin'ny mpamboly amin'izany toerao mpikaroka eto Madagasikara zany amin'ny fofifaidineta amin'ny fanatsarana an'ity masomboly ity ary ro centre semencier eto Madagasikara dia misy fanatsarana amin'ireo fomba fiasan'izareo amin'ny azona masomboly tsara ho an'ireo tantsara-pamboly hanatsara ny vokany izany natao dia hanatsara ny fampiainana ireo tantsara-pambokatra sy ihany koa hanatsara ny fampiainana ireo vahoaka sakirana